Votre blague du jour sur Journal 261. Rado a! Rado! Aiko nge fa ao ianao e, fa maninona kay tsy voainao e? Rado! Salut e la. Fa misy fotoana antsika izay lany amin'ny androany. Fa manao ina kay ianao? Fa maninona za tsy voaina? Ka naninona kosa re la tsy niantso. Ka tianao surprise anao a? Maninona tsy ampidirinao? Za ny ilay sotra ny sahirana miasa kely zao e. Ah, sahirana miasa? Bébé, tu as vu mon thé? Olo lesy fa zaveko ala. Fa tsy tia mama hojerena ve hoe izy zany? Avela ao. Tsy mahalala fomba amin'ny andro sakafona ny mandondona ty atranon'olona ty. Ty akoho ty tsy mizary ty. Akoho tena tsy foky io no najetako. Sady efa marty io fatsika hatramin'ny rapitso arivo. Tena ny akiziko zany ro mama. Tsy rarako zany na kizinao na iza tsy mila. Na Jesosy Kristy avy Nazareta raha nitonga eo anafaka antsika amin'ny délestage tsy mahazo anjara amin'ity akoho ty mazava. Ka avenao ihany le akoho mama fa izy kosa ve avelako hitsaridina fotsiny eo ivelany eo tsy. Zay mihitsy afeniko reto. De efa fao tsara le vava fa be menaka be. Chérie keliko. Coucou Ella, fa maninona kay la ela be fa mamoana? Ay, mbola atao midosaka izy de tsy reko ndre. Mandroso ndre chérie. Manahoana re tsy ndry? Manahoana tompoko? Sady tratry ny taona. Samy tratry ny tsingeringerina indray fa salamandriko. Ah, manitra sakafo be ato zany. Fa zay te fa nandaniny masaka ko. Tsy maninona ka. Sady fofona akoho mihitsy zany ndreko zany a. Inona re tsy ny akoho io fa tsy nainy sy volony le vatotra koa anay tamin'ny fety ny nalainay rony teo a. Indri hafa vao manomboka ny taona e. Maitsoahatra ka mila fitsitsiana. Marina zany. Saika anaty ty sombody akoho aty aminao ty fotsiny aka. Nandefa vola ho anà le zokiko avy any an-dafy nalefa ny tamin'ny TapTapSend. TapTapSend application fandefasana vola aty Madagasikara ho an'ireo diaspora any ivelany. Andray retsy. Fa aiza moa izy no mipetraka? Canada izy. Dia mbola nahazo 10 € de bonus ahako satria nampiasa an'ilay code hoe vonjy izy. Dia ozy izy aho hoe dia ataoko solombody akoho any mamany Rado aty. Te misaotra retsy a. Rado, karakara io zanak'olona io. Haingana ianao. Petrapetra, mahasoaina zany zanako zany a. Ao fangalako sakafo vetivety. Tena misaotra betsaka mamany Rado a. Tena marina tsy mihinana tsy naina koa. Sady anatitra niny fotsiny nalehako aty fa maika mba amin'izay iny mba misy fividiananao akoho labe ho aninao samy rery. Amin'izay ianao tsy mihinana ambolony intsony. Tena azafady aky fa mbola misakafo kely zay a. Anniversaire an'ilay zanako androany dia somary taraiky mandroso. Oay, tena azafady. Ao fa miverina rehefa avy eo. Mandroso fa tsy maninona. Non, misy course ataoko koa tsy ambadika kely aty. Zany ve? Zay fa ataovy miadana any anareo. Masto, azafady re a. Tena nakarena marina mafy. Coucou Ndry. Sady tena tonga dia akoho ritra mihitsy izy zany. Saganagana. Anniversaire any Lita kely dia mba manao fety tsotsotra ato. Arabaina zany firy taona androany a. Zao ve ho fety kely, misy hors d'œuvre, misy jus, misy ny rehetrarehetra. Mipetraka ia, io seza. Mipetraka mihitsy moa zany. Lisy ambangalao vilia kely ange azafady. Za ty vahiny tsy napoizina. Manasy e, inona ny tindry hoanina? Aleo atomboka amin'ilay jus retsy aloha raha mety a. Tena mamy zany tentako zany. Enjana ilay fiakarana makaty aminareo a. Ay, reo jus ariko inona ny tindry amin'ireo? Coca kea. Tsisy bien glacé ve? Tena matin'ny hafanana ary ty a. Isy ao bangalao coca bien glacé ange azafady. Kaiza mofo le ty e. Asina hors d'œuvre aloha Ndry. Tsisy mihinana tsony nga io. Alao va entiko an'ilay zanako retsy fa tena tomany be mihitsy izy ao navelako fotsiny eo dia lasa ty za ty tafatombony eto. Fagaty sisa le laoka aky. Ohatrany tongotongony sy tendantenda aveka izy izy. Ay, andrasako aloha ampina. Atao amin'ilay zandrim-piana sy nofinofiny aky chérie a. Voky. Kafe aky sisa raha mba mety andevonako an'ilay gâteau fa be crème be a. Salama daholo nareo. Teboka anankitelo izay blocage be teo amin'ny fiainako tsy nahafahako nanorina fiainana manjakely tiako zaraina aminareo. Inona moa mahatonga antsika tsy mety mahatsangana zavatra, tsy mety mahavita avenir tsara? Voalohany, passé. Tsy mety tafavoaka amin'ny lasa. Tsika tsirairay avy dia samy manana ny tantarany tamin'ny fahazazana. Tao tena hoe niaina ny mangidy. Misy ny hoe kely dia efa kamboty ray aman-dreny. Tao ihany koa ny laozan'ny dadany. Tao ihany koa ny maty vono tao an-trano satria mamilava ny dadany. Reny rehetrarehetra reny dia nanimba ny toe-tsaintsika dia niteraka blocage. Any ka rehefa lehibe 4 taona teoriana dia mbola mieritreritra hoe tsy nahatafita ohatr'izao dia satria maty vono tamin'ny mbola kely, satria ny ray aman-dreniko tsy mba nanoana tamin'ny fianarana, satria tsy mba nanoana tamin'ny nofinofo. Misy famarinana izay. Saingy androany miaina ny présent ianao, mbola afaka miova ary manova ny tantaranao. Mila exterminena le mal ny se passé rehetrarehetra teo amin'ny fiainana. Raisiko amintsika malagasy fotsiny izao ohatra hoe nanana ny lasantsika resaka colonisation. Keko hoe tena nijaly.
tena nijaly be mihitsy ndrazatsika nanaovan'ny frantsay anazy fa hatramin'izao koa tsika mbola nijaly nefa efa tamin'ny 1960 tsika nahazo fahaleovan-tena matimaty fotsiny ndrazatsika nanokatra ny varavaran'ny fahaleovan-tena fa tsika ohatra mbola voazanaka le teo isaitsika mbola tsy mety hivoaka ao anatin'le fanjanahana tsika malagasy zany io zao mbola miaina tamin'ny 1960 zao ny io le fahaizasay zany tsika lara-pamehana mbola hoe zay malagasy fa tsy malgasy faharoa zatra manilaka hadisoana amin'ny hafa sa tsy mba manao remise en question mihitsy hoe inona ny tsy nety nataoko nahatonga nyty échec tiana hoe inona ny tokony mbola ataoko hanatsarana ny zavatra efa vita fa avy dia manilaka andraikitra any amin'ny hafa na manilaka hadisoana any amin'ny hafa tsy mety sambatra satria vadiko maditra efa tao indray zay nitsakitsahany tao indri tsy mandray andraikitra hoe ndeha hiala ohatr'izay koa le mahazo antsika malagasy mahanitra zay fangalary ny vahiny ny arenanay misy ohatra tenainiko anareo ty raha andeha atory ianao ka navelanao teo tokotany ny lokanao ray vilany lasa ianao nandeha natory avy ny alika ninana an'le izy mifoa ianao maraina tsy nisy nininana ntsony fa nitavatavan'ny alika iza ny diso le loka sa le alika sa ianao ty ametraka fantariana amintsika malagasy hoe tena miaro ny tanintsika marina ve tsika jereo nge gidro-dorantsika jereo nge ny ala-dorantsika tena tia tanindrazana tokoa ve tsika na tia hanorina fiainana vaovao ka te ho sambatra tsika hoe ho sambatra tokoa izahay dia tsy mila manao victime ntsony fa mandray andraikitra hatra fahatelo morababon'ny apparence io zany dia zavatra mahazo antsika afrikanina mihitsy tsika hoe maninona morababon'ny 4-4 morababon'ny tsindrobokotra etsero any ka anaovan'ny olona afo manga sy fetifety dia refy dia mamy dia matory tsisy nininona vita avy eo zany efa miteny anao fa tsy le botina 400 000 ariary no vidinao no mampahazo ainanao fa mampahazo ainanao rehefa coton cloty anaovanao maro amintsika no mizizotra an'le cloty telo 5 000 nilon na elastany nefa rehefa mahita an'le veste 200 000 ariary tsy mila manao ady varotra fa tonga dia JP maro amintsika ny matimaty ny BM X8 X10 X9 nefa mbola manofa trano tena mahasambatra dia ny fiainanao anaty ny intérieur tena mahasambatra anao dia rehefa mody ianao avy miasa mafy dia mody ao amin'ny trano manjakely ho an'ny fianakavianao ao anaty toerana madio rivotra sy klasy ry zareo tao amin'ny Rivita dia natakatra tsara an'izay hoe mila madio rivotra sy toerana matehonina anorenana fonenana ho an'ny taranaka jerenareo fa vita tsara tare ohatran'izao ny ao amin'ny Rivita ilay tanàna efa fampisehoako matetika eto misy espace vert isan-karazany ao koa ny terrain de sport basket foot misy piscine ihany koa des salles de musculation efa teniko eto foana moa hoe milamina ny sécurité ao amin'izareo zavatra tena important be mihitsy amin'izao tany efa tsy milamina ao amintsika ao izao voara-maso amin'ny caméra de surveillance ny tanàna misy chien de garde koa ny tanàna dia tena madio satria ny servitude de passage rehetra dia goudronné dia misy éclairage eraky ny lalana efa eny atoerana ny jiro dia efa misy rano ihany koa amin'ilay rano tsy mety tapaka io tamin'izany tsitsika teny dia efa kely sisa ny parcelle tsy lafo fa misy toerana vaovao indray zao anaovandrareo promotion be 30 millions ariary ny parcelle miaraka amin'ny titre efa misoratra amin'ny anaranao sady afaka misafidy tsara ianao amin'ny vao misokatra io tsotra fotsiny raha te ho sambatra manadino ny ratsy rehetra tany amin'ny lasa rehetrarehetra tany dia manorina fiainana vaovao tsy mainka anilaka hadisoana amin'ny hafa fa mandiny tena dia aveo manapa-kevitra tsy babony fisehosehoana ivelany fa mikolokolo le fiainana ao anaty le bien-être zay veloma daholo. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.